Fautana ena mitafuni sinanisha talana ibuni naitane era nasaku wamarisuki beva midampu beva nawisani arena watani azalabinau mavukatinifu Ny fotoandrandroany ny riavana dia ampatsiarovana sy tondranantsika neritreritra fanavotan-dehibe namerenan'Andriamanitra tsika rehetra indray fa sitraky Jehova hony ny faminanina izay iarahantsika mamaky rehefa ny anorotoro azy nanolotra ny zanany hamitana ny famonjena atsika rehetra. Amaraparana an'izao herinandro masina izao sika faratapony tena fitiavana naseho an'Andriamanitra manamarina ny teny hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay ndeha hanome voninahitra azy isika rehetra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra. Alleluia. Masina Jehova tompony maro enika ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Ho ampitombona ho amintsika mandrakariva ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ilay tsy miova omaly anio aro mandrakizay. Noho ny amin'ny fotoana moa izay tsy azosika ivalaparana, tsy afaka amadibadika be dehibe ny tantara be dehibe izay niainan'i Jesosy tamin'iny zoma iny sika, fa ny amin'izao fiandohany izao kosa rariny loatra raha entina neritreritrisika. Efa faminaniana 900 taona lasa ny momba ny tsy maintsy hijalin'ny Mesia. Sokafy eo ambany masonao ny Isaia 3:10 zay ihany ny soratra masina iarahantsika mamaky ny androany fa fitondrana ny eritreritra ny zavatra nitranga rehetra rehetra. Mety saminy atsipireny fa samy mitsipine, samy mandray. Mba tsy hiala maina eto sika androany raha tsy nahatsiaro ny fitiavan'i Jesosy sy ny famangindy. Raisika manomboka amin'ny andenin'ny voalohany. Miara mamaky ny tenitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao ny hoe: iza nino ny teny nampitondraina anay, ary iza ny nampisehoana ny sandrin'i Jehova, fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy, sy tahaka ny solovokazo amin'ny tany karakaina. Tsy mba nanana endrika na tsara tarehy izy, raha nijery azy isika dia tsy nisy atsara tarehy an'ny ritsika azy.
natao tsinotsinona sy ny lavon'ny olona izy lehilahy ory sady zatra fahoriana ary tahakan'izay tsy tian'olo-ko jerena akory izy natao tsinotsinona izy ka tsy mba hanao atsika nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahorintsika ka andro isika kosa nanao azy nokapoana sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroana noho ny elontsika ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana azy ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika isika rehetra dia samy efa nanitahaka ny ondry samy efa nivilo any amin'ny lalantsika avy sika rehetra ary nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny elontsika rehetra nampahoriana izy nanety ka tsy lobava dia tahaka ny zanak'ondry entina hovonoana sy tahaka ny ondry vavy izay mona eo anatrehan'ny mpanety azy eny tsy ny lobava izy ny fampahoriana sy ny fitsarana no nety nanaisotra azy ary iza tamin'ny arabelona taminy no ny hevitra fa nofongorona niala tamin'ny tany velona izy ka ny fahadisoan'ny oloko no nikapohana azy ary nokasaina atao tao amin'ny olomeloka ny fasany nefa teo amin'ny mpanan-karena izy rehefa nivonoana na dia tsy nanao ratsy aza izy sady tsy nisy fitaka teo am-bavany rehefa nanolotra fanatim-panirainana izy dia hita taranaka sady maro andro ary ny sitrapon'i Jehovah ambininy eo an-tanany noho ny fisasarany fanahiny dia hita izany izy ka afa-po ny fahalalana azy no hanamarina ny mpanomboko marina ny oloko maro ary izy no hivesatra ny eloko ireo ka dia hanome azy anjara amin'ny lehibe ary zara-baba amin'ny mahery izy satria nahidy no amin'ny fahafatesana ny ainy ary natao isan'ny mpanota izy eny izy nitondra ny fahoreniny maro sady nanao fofonana ho an'ny mpanota amen hiakatra ny kalvaritsika izay toerana nampitany Jesosy ny iraka nampanaovindrainy azy 7:100 ny andeliny voalohany any hoe nzay reko tompo nzay reny feonao miantso ahy ianao akany kalvari manasinanao zay rehetra eto am-pitsanganana Jehovah tompony maro be fitiavana ianao be hery feno voninahitra sy aja nefa nidina tonga ny nofo ary natao tahaka ny ota mihitsy aza ho ny voalazan'ny Isaia mpaminaninao teo mba haka ny mpanota iverina indray andro lehibe ny andro androany tompo hanomezam-boninahitra anao natolotrao Jesosy ny ainao ny vidianana anay efa voaviravira ny devoly mangataka ny fananao tompo hameno n'izao toerana izao efa napana ny tenany zany ianao tsy andao anareo tsy hamelanareo irery irahako aty aminareo ny mpananatra fa mpanantenanao zany Jesosy ary tsy mivadika mihitsy
amin'ny teninao ianao. Saron'ny fananao zao toerana izao vangiondray ity voaloboka ity. Miombona amin'ny fanomezam-boninahitra ny any an-danitra zay, na dia tsy mitovy aza reny fomba. Raiso ry Tompo, ankasitrao ry Tompo, vokatry ny fonay rehetra manao ny hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika ny voninahiny eny tany rehetra. Amen. Mahazo toerana ianareo rehetra Tompoko. Araka ny voalazako teo ny hoe tsy anana fotoana betsaka tsika matipadiana zay voarakitra ao anatin'ny soratra masina, ezaka aho mba hitondrantsika neritreritra indray nitranga nandritra ny fotoana farany na mitany Jesosy ny asa-pamonjena iny. Raha natadidy ianareo nomaly manao fampatsiarovana kely aho. Rehefa vizaky ny fiderana ny mpianatra niaraka tamin'i Jesosy, ndao iainga eto amin'izay sika ozy fefa akaiky ny tanan'ilay amadika. Niverina nitondra ny 12 tao atobo Jesosy. Efa tapitra natory avokoa ny mpianatra sasany. Petera sy Jakoba sy Jona ny nentiny mangorory loatra ny fanahiko ozy. Ndao nareo hiara hivavaka amiko. Sa anankiray ao amin'ny tendrombohitra Oliva antsoina hoe Getsemane, efa pakeo moa Jesosy. Fa talohan'izany rehetrarehetra zany a, netiny ny 12 aloha. Eo amin'io sahany Getsemane io a, misy lampy vato mazavazava, clairière ozy ny filazan'ny teny frantsay. Tahaka ny fanaony fahiny, fony naniraka ny 12 izy, saingindrisy 12 efa lasa nandeha niantso miaramila isambotra ny Jesosy Jodasy. Nanao faribolana eo ambaniny ny diavolana eny, izy 12 mirahalahy mandoalika manodidina, Jesosy kosa ny teo afovoany nanonona vavaka. Ny Jona toko 17 ny vavaka nataon'i Jesosy tamin'izany. Manamarina ny tenin'ny Tompo hoe raha misy 2 na 3 fotsiny ianareo mivory amin'ny anarako, eo afovoany aho. Nataon'izany fony izy naniraka ny 12 ny 70 nandoalika ireo nandray nitsodrano, Jesosy kosa teo afovoany. Rehefa vita zany rehetrarehetra zany a, izy 3 lahy sisa natsony Jesosy hoe mangorory loatra ny fanahiko ozy, ohatra ny efa tady hiala amiko ny aiko. Voalaza ny soratra masina hoe niataka tokony hondray mitorabato Jesosy nivavaka tamin'Andriamanitra. Raha eo esory amiko ty kapaoko ty fa mangidy amiko loatra. Lasa izy niverina nijery azy 3 mirahalahy, mba nananteny kanjo, diso fanantenana, diso fanantenana. Petera ny teneniny voalohany, tsy mazaka ve ianao ry Petera na dia orairay monja ihany aza hiaritory amiko. Verina indray Jesosy teo amin'ilay mazavazava kely. Raha eo nefa aoka tsy ny sitrapoko aneny atao fa nenao. Voalaza ny soratra masina koa ny hoe mafy loatra ny fahoriny, dia nisy anjely niseho taminy teo a nampahery azy. Verina indray Jesosy teo amin'izy 3 mirahalahy, efa nilondolondo natory ireo. Mivavao a, hoy izy mantsy ny apôstôly 3 mirahalahy, mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Verina fantelon'i Jesosy
nandeha nivavaka teo amin'ilay mazavazava ratsy. Jaona Marka kely le voalazan'ny tantara omaly, tazana teny lavidavitra teny, nandray tsara ny resaky ny tompo tamin'ny rainy. Nahatazana ny fahoriny, ny siansa nohatra ny manazava satria tazany Jaona Marka hoe nipotrapotraka tahaka ny rano dininy. Mavesatra loatra ny fahoriny nentin'i Jesosy, ohatran'ny hoe vaky hatramin'ny lalan-drandry, ka nanatsembona ny tete tamin'ny tavany sy ny tenany ray manontolo aza, tazana tahaka ny raha. Niverina Jesosy teo amin'izy telo amin'ny rahalahy, voalaza ny soratra masina hoe resy tanteraka, resy toro tanteraka ny apôstôly izay mba nantenainy Jesosy. Izy rery sisa efa nanafatra ny tompo, ho avy izy ny anafika ny mpiandry ka hiaka ny ondry. Raha nyteny an'izany tamin'ny mpianatra Jesosy teo alohaloha teo, lokaloka ny anankiray hoe zary mpampianatra ô, za tsy hivandika aminao mihitsy, fa na hiara-gadra aminao any an-tranomaizina aza, na hiara-hofaty aminao ara, tsy hivandika aminao mihitsy aho. Teny moramora taminy Jesosy hoe ry Simona, mbola tsisy akoho maneno akory aho, dia efa andaha intelo ianao. Niara-nioraka daholo koa ny mpianatra rehetrarehetra hoe tsy andahanao zay mpampianatra ô, hiaraka hofaty aminao zay mpampianatra ô. Nanana an'izany toetra zany daholo tsika rehetrarehetra, na fanafoam-boalohany fotsiny nanangatanana hoe iny tanako iny Jesosy aza mpidinina tsony iny, fa hiaraka hofaty aminao aho. Fa rehefa tonga tokoa ny tokoa, navelantsika rery teo Jesosy, niady rery teo izy nitolona tamin'Andriamanitra, ary nahagaga re olona tsy nihaino azy Andriamanitra. Misy vavaka tompoko, tsy hainon'Andriamanitra. Raha sitraka ao ray, esory amiko ty kapoka ity, nefa aoka tsy ny sitrako natao fa ny anao. Mba azonareo an-tsaina moa, raha nihaino zany fivavahan-tsanany zany Andriamanitra ray, very daholo tsika rehetrarehetra. Ry havanao, zao zoma masiny zao na dia tsy ho zakatsika mihitsy aza ny kapoka nosotrony, ndao mba hiaraka iombona fahoriana amin'i Jesosy tsika. Boky Kira Fiderana 1:7, esory re raiko ty kapoka mangidy fa reraka ny aiko, nefa raha izao ny didy aoka ny sitraka ao ihany ny raiko no atao. Raha ianao tsy anjery zany dia ondreo ny lohanao ohatrany hoe hiaraka fahoriana, hiaraka hitolona amin'i Jesosy tsika.
sitrapon'Andriamanitra zany tompoko ny azo fakasitrahana. Zany ny nanandratan'Andriamanitra azy ho ny voalazan'ny apôstôly Paoly, fa na dia nanana endrik'Andriamanitra azy izy dia ny foanany tenany. Tamin'ny natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona, fa ny fanetretenany no nanandratan'Andriamanitra azy mba ho amin'ny anaran'i Jesosy ho ny apôstôly no andoalehan'ny lohalika rehetra sy aneken'ny lela rehetra fa Jesosy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Maminy fokory Jesosy ny famonjena izay vitanao. Amin'isany andininy itsangantsika, fa amin'isany andininy isotra n'Andriamanitra tsika andohalika noho ny amin'ny fanekeny Jesosy hitondra ny kapoaka mangidy mba ho fanavotana tsika rehetra, tsangana avokoa sika rehetra. 20 Isory Andriamanitra fa noho i Jesosy tompo natozao atsika rehetra. Noho ny amin'ny anaranao ambony indrindra, noho ny amin'ny fahefana izay nomenanao araka ny teninao tompo hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, mandohalika ny fiangonanao mba ho voninahitry ny ray. Jehova ray rainy Jesosy tomponay, manatitra fisaorana eo atongotra ao zay, fa tsy nijery anay araka ny adaladalànay rehetra ianao, fa nanokatra ny tananao ka nandray anay noho ny amin'ny Jesosy tompo hoe ity zanako ity efa maty fa velona indray, efa very ty fa hitako indray, dia namena n'le zanak'Adala ianao ka nandray azy indray nasiana peratra ny tanany, le paradisa very noho ny ota naverinao tao amin'ny Jesosy lay tena fitiavana. Ray misaotra, 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 misaotra Jesosy noho ny fitiavanao lehibe. Amin'ny anaranao ambony indrindra le aneken'ny lela rehetra fa tompo ianao no anoloranay izany fisaorana izany. Amen. Mahazo toerana lohary isika rehetra. Rehefa tokony ho mialolohan'ny sasakalina tany, tondra miaramily Jodasy. Nanantona ny lohan'ny mpisorona izy aloha, folo lany netiny. Nieritreritry Jodasy fa mbola tavela tao amin'ny tranon'ny fianakaviana maro ka ny tompo sy ny mpianatra, dia niazakazaka izy nitondra ny folo latany kanjo. Eo vao niara-rehetra hoe maty andro any satria nivadika tamin'ny fanekena izay nataoko tamin'ny lohan'ny mpisorona.
verina tany amin'ny loha ampisorona indray Jotasy, mila manampy miaramila fa tsy fantatry zay nalainy. Tena nampy miaramila 30 indray, mitapy edina isambotra olona anankiray, olo marina. Fa mbola niady varitra ihany Jotasy hoe alao ampiana miaramila Romanina ihany koa, na dia tsy fanao ary zany. Koa satria moa anisan'ny tarika an'izany fisambonana an' Jesosy zany mpisorona be, dia matikena maso ihany Pilato nanolotra miaramila 20 ho fanampiny ny 30 zay miaramila ny tempoly. Voalaza ny soratra masina hoe mitondra fanala sy langilangy ireo tahaka ny sambotra jiolahy. Izy 3 lahy gaga ihany nahitan'i Jesosy, nandeha mipetraka tao amina famiazam-boaloboka anankiray ao amin'ny sahany Getsemane. Tsy sananontany izy 3 lahy hoe mpampianatra dia ho avelana irereto tokoa ve zany ianao? Fa ny antony efa tsinjon'i Jesosy araka ny teniny hoe ho asiana ny mpiandry dia hiaka daholo ny ondry rehetra, ka raha ho avy ny miaramila sao hisambotra ny mpianatra sy ny apôstôly ihany koa. Ny fanaraka tamin'ny lohan'ny mpisorony Jotasy, ahoana moa ny ahafantarana azy? Maizina mantsy, na dia volana azy atao amin'ny sahany Getsemane, amin'ny masaha azy dia be azo midoroboka, dia tsy fantatra hoe iza no izy. Jiosy koa ny lehilahy lava volo daholy, ary nandray misaron-doha mirebareba, tsy fantatra hoe iza no izy. Dia zao ny fanarahana hoe zay horoako no anolorako anareo azy. Indro tokoa Jodasy nelo lalana, narahana miaramila ary ny mpisorona be namarana n'izany procession zany. Rehefa nahitany Jesosy, finaritra rabozy sady nanoroka azy izy. Valiteny tsisy avinavina ny tenenin' Jesosy, fa nyroana vary Jodasy no anoloranao ny zanak'olona. Izy 3 mirahalahy, gina ohatra ny sifotra nalandoto, tsy afaka nanao ninina mihitsy. Fa talohany zany teny Jesosy, iza ny tediavinareo? Jesosy avy any Nazareta, hoy ny kapiteny. Voanarehany zay ny miaramila rehetrarehetra tonga dia lavo tamin'ny tany. Ahitantsika ny fahefan'ny tenin'i Jesosy tsika. Tsangana indray ny miaramila ny solotena azy ny kapiteny. Hoy Jesosy hoe fa iza ny tediavinareo e? Jesosy avy any Nazareta, ozy ny kapiteny, verina ny damboka indray ny miaramila rehetrarehetra noho ny amin'ny herin'ny tenin'ny tompo. Raha zany tediavinareo ozy ia, avelao reto mantsy azy 3 mirahalahy. Avy ny miaramila, garda-kôro ny Kaiafa anankiray, tonga dia nisambotra ny Jesosy, ndeha hamatotra ny tanany avy eo aoriana, hankivare kosa ozy Petera, na apetsika ny ampopony Petera zany. Ay reto mpianatra reto efa nisikina sabatra tany anatin'ny lambany tany. Nisy fotoana ny teny Jesosy hoe fony teo aminareo any araka taminareo. Naniraka anareo aza mitondra kitapom-batsy, aza mitondra kitapom-bola, aza mitondra kanjo anankiroa akory, aza mitondra kapa anankiroa, moa misy nahory anareo ve? Dia ozy ny mpianatra hoe tsy nisy. Fa amin'izao kosa ozy Jesosy mitondra akanjo anankiroa, mitondra kitapom-bola, ary amin'ny diony anankiray hividianana sabatra. Simona Zelota tena mafana fo be mihitsy ny voalohany vidy sabatra, zany ny tena mpikomy amin'ny Romanina. Efa nisikina sabatra tany daholo ka izy rehetrarehetra, saiky ny akamarony. Na hitan'iny Petera andeha tsambotra teo amin'ny Jesosy koa, ny kapiteny miaramila Romanina anankiray antsoina hoe Malkus na Malko, na alainy ny sabany tonga dia nikapainy ny sofiny,
mikitika tery amin'ny tany tery le sofina naratra be bobara be ny sofiny maliko ozy Jesosy. Ry Simona ampidiro amin'ny fitoerany sabatra ao fa zay rehetra mikapa amin'ny sabatra tsy maintsy kapaina amin'ny sabatra ihany koa. Inona ny zavatra nitranga? Niraisin'i Jesosy le sofina efa tapaka dia naveriny ohatrany tsy nisy ninina mihitsy. Zany fitiavan'i Jesosy zany. Na ny fahavalo aza marina ny tenin'ny obolana hoe raha sitraky Jehova ny alehan'ny olona na ny fahavalony aza ampiavaniny aminy. Amin'ny fotoana ohatran'izany Jesosy mbola maneho ny heriny sy ny fahefany sy ny fitiavany. Voalaza ny tantara hoe lasa mpianatry ny tompo koa iny miaramila kapiteny Romanina indy ary dia maty martiora koa tatio aoriana. Nalaina patorana amin'izay Jesosy. Ny apôstôly rehefa nandositra daholy. Nanamarina ny faminanen'ny tompo. Nirojona vina ny tendany na ny tanany dia nitaritaretina sanatiavy ny vavana dia nilay ohatran'ilay mitarika kisoa vonoany reny. Nitrena ohatran'ny omby mihitsy ny tompo ary lalana rehetrarehetra zay nalehany eny mandrapatonga azy ho tsaraina teo amin'ny Sinedriona teny ratsy azy avokoa ny rehetrarehetra na mely tamaina na mely diamanga. Efa tamin'ny lalany iny Jesosy no niaritra zavatra maro. Niatrika fitsarana dimy Jesosy ny alina iny fotsiny. Tokotokony tany amin'ny misasakalina tany ny zoma tahaka an'izao ny alakamisy moa zany ifoa zoma dia nentina ny tsaraina voalohany izy aloha teo amin'ny Anasy. I Anasy dia raha fozan-dahany Kayafa ny tena mpisorona be amperinasa lehiben'ny Sinedriona. Fa i Anasy kosa raha fozan-dahany zay fatao hoe misotro ronono saingy tamin'ny Romanina dia nanananandraha raha kokoa tamin'ny Anasy ny Romanina no Kayafa dia nentina ny tsaraina tao izy. Adiny 3 nitazomin'ny Anasy tao amin'ny lapany tao Jesosy. Tsy dia nametraka fanontaniana betsaka tamin'ny tompo hoe Anasy. Fa ny mpanompo anankiray no ohatra ny teny ratsy an'i Jesosy hoe zany ve ny mba mifamalinao? Ny mpisorona be tonga dia nitefan'le mpanompo anankiray ny tamaina ny tompo. Fa voalaza ny faminaniana teo hoe tsy mba nileobavy izy tahaka ny zanak'ondry manoloana ny mpanety azy. Rehefa tonga ny tokony tamin'ny 3 maraina, ny antony tazomany Anasy azy adiny 3 tsy fomba ny mamory ny Sinedriona alohan'ny fanatitra voalohany maraina any amin'ny 3 maraina an'izany. Navotsitra izy hiatrika fitsarana faharoa eo amin'ny Kayafa amin'izay. Ny mpianatra efa nanomboka nanaraka teny amin'ny rehetrarehetra teny ho tsaraina manoloana ny Kayafa Jesosy. Petera kosa sy ny mpianatra vitsivitsy nijanona namindro fa namiry moa ny andro tamin'izany. Teo atokotany teo dia nampangain'ny olona hoe izy koa mba namany. Ianao ve tsy manamany? Ianao niaraka taminy mihitsy. Dia tanteraka ny faminanen'ny tompo hoe raha mbola tsy misy akoho maneno akory ry Petera dia anda intelo ianao. Rehefa tonga teo amin'ny Kayafa, Jesosy navoaka ny taratasy fiampangana azy. Reto ny ampanganan'i Jesosy teo alohan'ny fitsaram-pivavahana dia ny Sinedriona. Milaza izy fa andravany tempoly ary atelona ihany dia anangana an'izany. Ny razanay raha 7 taona nanao an'ity tempoly ity. Zany ny ampanganana azy voalohany. Faharoa, tsy manaja lalàna. Amin'ny sabata izy manasitrana nefa fady mihitsy na ny fanasitrana anazy amin'ny andro sabata. Ny fahatelo, manao ny tena no zanak'Andriamanitra izy ary Andriamanitra mihitsy satria Andriamanitra rery no mamela heloka, manao blasfemia. Fahefatra, manakorotana ny saim-bahoaka, mampikomy amin'ny Kaisara.
ary dia nasiana vavolombelona nandainga mihitsy ary teo hiampanganany Jesosy fa tsy mba nilobavany tompo na nindray mandeha azy. Rehefa vita zany rehetrarehetra zany dia niatrika fitsarana fanotelo ny tompo nentina teo amin'ny Pilato izay gouverneura romanina tamin'izany. Tsy hitako izay heliko ty lehilahy ty ozy izy Pilato sady Claude avadiny efa nanafatra azy hoe nanonofy hafahafa be mihitsy alina fa aza manameloka an'io lehilahy marina io ianao, ary voalazany tantara fa lasa tonga kristianina koa Claude taty aoriana. Niezaka nanafaka azy ihany Pilato fa saingy natao ohatran'ireto jiosy izay niampangany Jesosy. Tsara anareo araka ny lalànareo izy ozy Pilato, ndana hoe tao any amin'ny mpanjakanareo nentina nitsaraina fa niefany teo amin'ny Herôda Jesosy. Saingy tsy nanana ninina nolazaina tamin'ny Herôda, efa mazava andro no fisehoany zany tantara rehetra zany ny zoma maraina tahaka an'izao. Adaly ty ozy izy foka fa aza hoetoentina ty amiko ty ozy Herôda, ndana hoety miverina any amin'ny Pilato any. Nentina teo amin'ny Pilato hiatrika fitsarana farany amin'izay Jesosy. Raha ny tena tao am-pony Pilato dia tsy hamoaka didim-pitsarana mihitsy hanamelohana ny tompo. Fa saingy nanery azy reto jiosy reto hoe tsy mba namany Kaisara ianao raha votsitra ao io. Inona raha ny tokony atao aminy ozy izy? Nahita hevitra ihany Pilato hoe fomba ny Romanina rehefa vanim-potoana tahaka an'izao mamotsitra jiolahy anankiray. Iza ny tianareo? Barabasy sa Jesosy? Koa nefa Barabasy jiolahy. Niorakoraka daholo ny rehetrarehetra teo amin'ny kianja ny Pilato hoe avoay eo anay Barabasy, ty ataoko ahoana ty ataonareo hoe mpanjakanareo ty ataoko ahoana? Omboy amin'ny hazo fijaliana olona rehetrarehetra niorakoraka hoe hosana hosana ary zanak'i David tamin'ny voalohan'ny herinandro, nanjary omboy. Zany ny fomba n'olombelona. Niontana kely ihany ny fony Pilato. Alao arokapohako fotsiny izy dia natsona ny miaramila natao ampatorany Jesosy, nafatotra tamin'ny andro ngezabe anankiray ny tanany anankiroa. Kapoka 7:7 araka ny lalàna Romanina no nikapohana an Jesosy. Dia tanteraka ny faminaniana ny vakina tamintsika teo hoe ny dia-kapoka taminy no nanasitranana antsika rehetra. Rehefa vita zany dia nitazomy Pilato tamina toeram-pigadrana anankiray Jesosy. Nanesoeso azy ny miaramila, namelaka azy te amaina hoe vinanio izy ale namelaka te amaina any teo. Dia nalainy ny akanjo volomparasy, nasalotra azy, dia nasiana satroka tsilo hosolon'ny satro-boninahitra ny lohany. Tsara antitra ianao ry mpanjaka ozy nesoeso ny miaramila naneso an Jesosy. Koa nefa tsy mba nilobava na nisy teny anankiray monja teo ambavan'ny tompo tamin'izany rehetrarehetra zany. Nitsahaliny Jesosy tsika ry havana. Zay vao nato zao atsika rehetrarehetra. Raha mba fantatrao zany abe anirifiriny zany, ozy ianao hoe tsy hanota intsony aho. Ndao mpatazantsika ny hoe indro ny tompo Jesosy jereo tena miafy tokoa. Fa mivesatra Yesu jereo ny antony ny amonjenanao. Ny andeniny voalohany any eritreretantsika an'izany 7:9.
rehefa tsy naledoka ny mpitondra fihivavahana ny gouverneur romana manasa tanana aminareo aho izy afaka amin'ny rano ty lehilahy tya navoaka ny didy meloka Jesosy. Sika rehetrarehetra tompoko ny tokony noelohina fa ny solo ny eloko tsika rehetrarehetra ny zanak'Andriamanitra. Efa voadarodaroka ny ainga tao Getsemane nahazo ny kapoka 7:30 na nitolam-panaviny na nitola-tratrany tsy vitsy ny tapaka. Fomba romanina ny voaheloka ihany no mitondra ny hazo fijaliany. Voalaza ny tantara hoe 5:30 ka hatramin'ny 50 kilao lanjan'iny tsy valakazo iny. Tsy valakazo no entiny noelohany fa ny tsangakazo kosa efa voapetraka melo teo amin'ny toerana antsoina hoe Ikarandoa na i Golgota. 300 metatra monja nge nelanelany lalan'iny niala teo amin'ny tondrany Jesosy ny hazo fijaliana mandrapatonga teo Golgota. Nisy fotoana tsy zakany Jesosy tsony ny hazo fijaliana, tsy zakany. Lehilahy anankiray ny paikony miaramila romanina hoe eto ny lahy io nanda Simona avy any Kirène na Simona Kireniana. Za tsy iray ozina amin'io ka ny olona voaozina nge no antona amin'ny hazo hoe ny olona voaozina ny farany jiolahy faika ny rindra ho amin'ny fiarahamonina tamin'izany, zany no fanitsihana ao amin'ny hazo fijaliana. Dia ny fomba mamoetra ny rindra no namonona ny zanak'Andriamanitra nanolotra ny tenany mba ho famonjena antsika rehetra. Nanatrika azy teo John, Maria reniny, Josefa avy any Arimatia sy Nikodemosy. Rehefa niteny farany Jesosy hoe vita, raha eo apetraka eo ampelantananao ny fanahiko. Dia voalaza ny soratra masina hoe tamin'ny ora faha-9 ka hatramin'ny ora faha-9 amin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny 3 dia maizina ny tany. Zany ngamba reo olona natao hoe fanjakan'ny maizina. Dia ohatra ny fahana ny tany amin'ny fanjakan'ny demone hoe resy ny zanak'Andriamanitra, maty Andriamanitra, saingy tsy fatany fa ny Jesosy tsika nandresy ny fahafatesana. Dia le fahafatesana zay ny lovatsika fanozonana nanomboka hatramin'ny Adama. Rehefa nampidinina teo Jesosy fa tsy azontsika hivalam-parana moa ny fotoana. Efa akaiky ny fankalazana ny Paska sy ny sabatan'ny Jiosy manomboka zoma hariva. Josefa avy any Arimatia, Nikodemosy, John apôstôly efa nitondra miora sy menaka manitra anosorana ny fatin'ny Jesosy. Natao haingana be zany satria efa tsy fanaovana raha tsony fa ho avy ny andro raha maitomboka ny herinandro hiazakazaka ny vehivavy amitany zany raha zany, saingy fady sompanantenana raha nahita ny varavarany fasana ny soka satria nandresy ny fahafatesana ny Jesosy tsika. Jeso tompo lehibe iraky ny rainy, lolatsaino marobe tsy mba no atsainy. Jesosy tia maty voaombo, maty tany Kalvari, maty reny tompo. 5:10 nitsangany sika rehetra.
vita ny famonjena Jesosy. Tsy mba nanery ianao tahaka anao ny ondrika, ohatra ny zanak'ondry ny volosana manoloana ny mpanety azy, manoloana ny safidinay. Natolotra ny tenanao ho fanavotana ary ho zay rehetra manaiky sy mino. Engane Jesosy, engane mba hisy olona anaiky androany ho tompoko, ho mpamonjiko manokana ny Jesosiko le nanolotra ny aino ahy. Tanteraka Jesosy ny fikasanao, vita raha misy manaiky an'izany androany. Misaotra noho ny famonjenao, misaotra noho ny fanekenao, misaotra noho ny fiaretanao. Voavela eloka ny nandray ary sitrana tamin'ny aretiny ny nanaiky sy nanoa. Nentina neritreritra zay Jesosy any lalanao zany na dia voafetra ny fotoana ihany azy. Mino kosa nefa zay fa namperitreritra anay zany lalany azy fijaliany zany ty taona ny fananganana ny ravo ty. Ary inonay Tompo fa nanatsotra ny tanany Andriamanitra namela ny eloka rehetra noho ny amin'ny sorona nataonao. Dia izany no ifalianay satria mamindra fosy miantra Andriamanitra indrana ny tononkirany Davida manao no hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isainy Jehova eloka ary tsy misy vitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo-panao lanitra sy ny tany ao, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny njala raha nanapaka potopolahy nomona tamin'ny azo fijaliana, matika nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nizangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any aviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana n'izao tontolo zao, fiombonan'ny olona masina, famelan-keloka, fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mba manana faniriana, anana ny fony Jesosy tena mandefitra, tena tsy miova. Jesosy mora fo indrindra, tsara sady maso, tsy miova, tsy mifindra. Tompo be fity tokoa, 5:7. Misaotra Jesosy, misaotra indrindra mankasitraka anao zay. Dia ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mahazo toerana ianareo rehetra Tompoko. Misaotra ny tompontsika, vita ny famonjena, tanterahany teo ambonin'ny hazo fijaliana, tapitra ny herinandro masina. Tsisy manana fitiavana lehibe mihoatra noho izao dia nanolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Natolotry ny tompony ainy ho ahy sy ho anao efa tany amin'ny 2 arivo taona lasa tany.
nampatsahivina tsika androany ka mandritry ny alina ny rapitso rehetra andro fahanginana dia samy isaintsaina n'izany daholo isika maty ny tompo a vitany ny famonjena raha mino ianao ny herinandro masina natrianao teto hitondranao mpandresy miaraka amin'i Jesosy. Rapitso andro fahanginana tsy misy ny fianarana mpiandro sy mpiomana, tsy misy ny fivoriana mikatona ny fiangonantsika. Ny amin'ny lahady kosa itsika dia miditra intelo ny amin'ny Paka, amin'ny 7 ora maraina, amin'ny 10 ora ary amin'ny 2 ora tolakandro. Amin'ny 5 ora hariva kosa dia isin'ny fiderana lehibe rahantsika miaraka amin'ny CFF samy mitondra-bavaka andreo fotoana rehetra ireo. Anatanteraka ny fanatitra itsika, ny fanatitra dia indroa toy ny mahazatra ihany. Izay manome ampifaliana no ankasitrahana indrindra. Evita tamisa
dia mbola faly miarabasika indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tonga somatsara mamarana izao herinandro masina izao ary nahatsapany tena herin'ny fitiavan'ny tompo tonga indray isika eto amin'ny famakiana reto voady voaray eto am-pelatanana misy nofo zany ty moa izay tokony hovakiany dada fa tsy eo moa izy dia nanolotra vola 2 ariary izy misaotra be dia be anao izay Jesosy fanambinao tamin'nisy asa fivelomanay ka falony fonay manolotra fanatim-pisaorana ho anao vola 9 ariary ka 2 ariary ho an'ny dada 2 ariary ho an'ny radio fihotazan-tsoa sary sy feo ary 2 ariary ho an'ny mahantra mangataka vavaka mba ho tahiny hatrany ny asa fivelomana sady mangataka zanaka avy amin'i Jesosy misaotra anao Jesosy fa tena tianay tokoa ianao Jesosy eo raiso ny fanoloran-tenanay mivady dia mba vahao ny fatoranay mba hirosonay amin'ny fanamasinanao dia manolotra 10 ariary ho an'ny dada na tratra 3 zany ny voady voaray ho voninahitra ny Andriamanitra riry any zany rehetrarehetra zany amen. Vita ny herinandro masina dia maneho fisaorana etonan'i Jesosy tsika nanaiky noombona maty teo ambony hazo fijaliana isaorana ihany koa ireo ray aman-dreny mpitandrina rehetra niaraka tamintsika teto nandritran'izay herinandro masina izay ao anatin'izany ray aman-dreny pasteur zay lehibe ny école biblique raha Samuelson Alain makasitraka pasteur tamin'ny rahana teto na hery izay ny ainan'izany lalany hazo fijaliana izany misaotra Jehova misaotra anareo mpiangona rehetra ny birao fiangonana any anatin' reny fiangonana nisy ny mpitandrina tonga teto amin'ny foibe reny ny fitandremana taninanandrano nanatanteraka ny herinandro masina ireny makasitraka ny birao an'ny fiangonana ny dekona rehetra teto anivo ny fitandremana taninanandrano nanatanteraka ny asa mody alina be miazakazaka Jesosy hombanareo makasitraka nareo teknisianina napita ny sary sy ny feo tamin'ny aina tamin'ny serasera rehetra nafahany vahoaka an'Andriamanitra izay tsy afaka tonga taty am-piangonana hatrany ampitan-dranomasina nanaraka an'izao herinandro masina izao makasitraka Jesosy amaly fitia antsika rehetrarehetra dia matoko mandrakarivintsika fa samy atratra lay pasika fandresena daholy mba samy mpandresy miaraka amin'ilay Jesosy Kristy tompontsika makasitraka tompoko dia iaraitsangantsika rehetra irany lorantsika ny fanatitra tiako loatra Kakuna
an'Andriamanitra miavo indrindra. Halleluja. Masina Jehova tompony maro endrika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Jesosy tompo efa nanolotra ny tenanao ho anay ianao. Sombony ihany Jesosy marika hita maso fa ny tianao indrindra dia ny fanoloranay tena sy ny fanekena ianao fa zany ny fanompompanahy ankasitrahanao indrindra dia mba ankasitrao ny mpanomponao rehetra. Ny anaranao Jesosy no angatanay izany. Amen. Mazoa toerana isika rehetra aloha. Amarana an'izao fanompompivavahana ny famaranana ny herinandro masina izao sika. Tandro saintsaino tsara zay rehetra azonao teto nanomboka hatramin'ny fiatombohany na manginy Jesosy ianao. Tianao izy ny zavatra mba angatahany aminao koa dia mba tiavo izy. Raha sitrakareo mba indramitsika maranana ny fotoana tirana mpanakanto anankiray ty na dia tsy asiana famerimberenany aza hoe tiako ianao, tena mamiko ianao, tena tiako indrindra ianao, malala ny foko ianao Jesosy, tsy atakaloko anizaniza, tsy hosoloko nenonenona fa hatramin'ny farany ny atsika sy ianao tena hatramin'ny farany. Tsangantsika rehetra hamarana ny fotoana. Lokalokanay tahirizo hoe araka lay teninao hoe tsy misy maharombaka ny eo am-pelatanako. Marina fa naranay taneritreitra teo lokalokan'ny mpianatra zana iara maty aminao ara ary tompo, na iara ifatotra aminao ara tsy andao anao mihitsy fa nandao anao ny mpianatra Jesosy
nandao anao daholo zay rehetrarehetra fa raha manonona n'izany tononkiri zany zay asivy tompo-kasehany fananao masa hatramin'ny farany antsika Jesosy, hatramin'ny farany. Vitan'ny fitondrananay aneritreritra ty herinandro masina ity, alina ny andro Jesosy. Mangataka aminao zay manana be dia be anao ny anjely mahita ny tavan'Andriamanitra irao fa fanahy manompo ny olona mandova famonjeny reny, iaro amin'iny elakelatrano elakelan-dalan'iny amin'ny mpanao sito-mahery sy ny mpandaty sadra rehetra. Ary raha mba mbola mety ianao Jesosy, mingavy ianao rea saingodra vitsymonja hibitsibitsika aminao ny olonao Jesosy enoy karaiso zany bitsibitsiky ny fiangonanao zany. Misaotra ary tombo azony ary zay azony zay hatramin'ny farany dia marino aminay ny teninao hoe za tsy afoy na andao anao mihitsy. Misaotra Jesosy. Rainay Ozia any an-danitra ho amasinina neny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao ane sitraponao ety atano tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio zay anna sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay, ary aza mitondranay ho amin'ny fakapana fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisontsotran tononona ho anao sy ny ankonanao zany Jehovah Andriamanitra no miteny, aza matahotra anao izy fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ianao. Raha mitany rano ianao ombanao aho, raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy, raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehitra aminao ny lelafo, satria za Jehovah ny Andriamanitra aho fa malala eo masoko ianao, tiako ianao, be voninahitra ianao, olona nomeko hosolonao ary firenena hosolon'ny ainao. Aza matahotra ho aho momba anao sy hamonjy anao aho. Misaotra Jesosy, tanterao amin'ny fiangonanao Tompo, aminay rehetra zany tsodranonao zany, anao kosa ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Boky kira fiderana ny miankina aminao ny andinin'ny voalohany any no hamarana tsika tanteraka an'izao fotoana izao.
mahatranehoan'andriamanitra any amin'ny afo indrindra. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova, tokony maro enitra ny voninahitra. Dia ho tanteraka tokoanay izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia mirary pasika sambatra ho antsika rehetra ry havana. Samy tahin'Andriamanitra. Ritumpuno vununa luratra nanu umbunaku mafita binau tuku iza